Faly miarahaba ny ambany lanitra ny vatona melakafatra, ireo olona mitazona ny zava-masina eto Madagasikara, indrindrandrindra ny avy eto Antananarivo. Amin'ny maharaha olon'arivo sy olona valona ny tenenako eto, satria aho efa niteny hatramizay fa tsy nihenoana amin'ny maharaha olon'arivo sy olona valona. Zay taranak'Andriamanany tany, taranak'Andriamasina valona, ary taranak'Andriandranando ny tenenako eto, satria ny ahy ny fiaviako misy porofo fa tsy zavatra ny foroforonina fotsiny. Misy mantsy ny olona sasany rehefa nahazoazo miliara dia mitony tena hoe tompony tany, vatona melakafatra, andrina, tsy haiko tsony ny kasta misy azy. Fa ny andrina sy ny vatona melakafatra tsy milevina amin'ny fasam-bao, tsy manofa fasana, fa milevina amin'ny fasan'ny razambe, izay toerana misy zay dia hajaina. Ary ny vrai vatona melakafatra tsy manao kolikoly, tsy mangalatra, tsy manao afera maloto, tsy manimba ny anaran-drazana eto amin'ity tanomasina ty. Raha vao natao Colisée mety mahatadidy ahy ianareo anatin'ny fikambanana taranak'Andrina. Fa niteny mahery aho hoe inona ty hatao, fa zay antan'io le olona zay nikitikitika an'io rovan'ny Manjakamiadana io fa tsy maintsy mitsefitra. Raha izay. Faharoa, maninona isika tsy miteny rehefa zimbazimbain'olona ny rova. Marina fa rovan'ny Madagasikara ny nanovana ny anarany, fa tsy de zay loatra, fa misy olona milevina ao, misy razambe ao, misy olona tokony hajaina, razan'olona tokony hajaina anatin'io. De niteny taminareo maro be aho zay fa tsy tononoko ny anaranareo. Ny anareo le manao lamba mena sy ny sisa sy ny sisa. Taranak'Andriamanany tany no miresaka aminareo zao. Taranak'Andriandranando. Andriandranando zany no farany tompoteny farany. Rehefa tsy mahaino anay dia ho sahirana indray tsika. Ary isy zavatra hanahirana eto. Raha tsy arahina zao teneniko zao, satria zahay tsy misandoka razana zany, fa vatona misy zavatra miteny aminay io. Fa tadidio fa zay manao ratsy ahy dia sahirana. Anontanivo fa maromaro zay, sahirana mirefitra. Zay manao ratsy ahy dia voa foana. Satria mahery ny rako. Satria ny rako tsy raha hoe sandohina, fa tena raha. Ary zareo masahy miteny hoe avy eto Antananarivo sady avy any amin'ny faritra bara. Satria ny sasany calcul ny tenenany an'izay, zay avy ary, zay avy ny atsy calcul, fa ny rako anatiko ato miteny. Efa niteny taminareo aho miandahy miambavy hoe na ministre Lalatina ny tonona ny anarany, na ministre Lalatina de sy mieux placé izy kitikitika ny rova io na de projet hovainao projet présidentiel le fanaovana Colisée. De nareo mo niteny ny sasany hoe nareo amin'ny Lalatina mifanohitra foana, de zavatra atao amin'ny Lalatina zany toherinao. Tsy toheriko. Fa raha fasina zavatra sahala amin'io ny rova, de tsy maintsy misy kaka iny, de misy pipi. Miditra amin'ny rova zany angeka manalakapa. Fa amizao tsika milingilingeny daholo, manao kiraro, manao inona. De tsy haiko na ny zahina ho zimbazimbaina le razambe sy ny fototra ny maha razambe teny amin'ny rova no anaovana azy iny. De samy natahotry nareo, de samy misolelaka tany, satria ministre ny manao azy, de navadika projet présidentiel. De nitaterahana, de zaho moa tsy nandeha teny tamin'ny fanokafana azy io. Na de nahazo invitation bonne et due forme amin'ny mahataranaky Andriamanany tany any, amin'ny mahataranaky Andriamasina valona ahy, amin'ny mahataranaky ny Andriandranando ahy. De tsy teny aho. Anehoko aminareo tsy sitrako le izy. Sy ministre Lalatina ny tsy tiako, fa zay zavatra zay.
akory zao tsika am'izao fotoana zao am'izay iritsika milaza ho andriandahy andriambavy mitory any amin'ny fitsarana dia ny fitsarana am'izay manome valiny hoe arodano l'écolisé mba fantatrareo ny ambadika an'izay handravana ny solidarité merina handravana ny solidarité merina dia hamerenana fanondroany fanimbazimbana n'io tanomasina io satria raha amiko manokana za tsy mpanazary za tsy mpanao skidy fa vatina melakafatra ny razambeko fotsiny matoa natao hoe raholinarivo solona valona ny anarako roa fotsiny zahay solona valo nefa lehibe to miampy ny zanako telo lahy dia lasa 5 zahay solona valo eto Madagasikara misy antony zany tsy azo atao intsony ny hanimbazimba fanondroany fanotelony ny rovany Manjakamiadana na ny rovany Madagasikara le fanapotehanareo ny Colisée dia mbola manitsakitsaka ny hasiny razana sy ny tanomasina meko solution nareo sy ho azon-javatra so dia ho azon-draha meko solution ny meko anareo efa nandresinareo tamin'ny fitsarana dia iza maro moa ny tena andrina zany mibaiko hoe handrodana zavatra anatin'ny rova inona le gradin'le andrina mahandrina azy taranakiniza dia taranakiniza zay miteny eto zao taranaka ambaniniza ambany anareo ve fa mba mifampiheno atsika mba tsy harava le fiarahamoniny merina mba tsy harava io fiandrianana ialokalofany sasany io raha fa te hazo poste dia zay taranaka andrina zao zay fakamanana andrina zao rehefa misy zavatra atao dia zay zao hanambony tena dia zay zao ny fotoana ijoroana zany fa tsy fanambony tena miantso atsika rehetra hihaino ahy avelao eo ny Colisée dia selena tsy azo anaovana ninina tsony dia atao vakoka ipetraka mandrakizay fa ny fandravana ny zavatra anaty rova dia midika fa fanitsakitsanareo fandravanareo ny hasina sahala minanatsatohana azy le tsy nekeko fa nareo moa zany nisolelaka tany ministre tany sy ny fatako dia nanatrika teny nareo nanao fombafomba dia tadidiko fa tsy olona andrina ndray nomenareo n'le afo tsy mety maty no ninona tsy haiko na fisolelana na fitiavam-bola sy harena sy voninahitra tadidio fa teny aho raha tonga ndray fa eny handrehetra afo tsy mety maty dia nijereko olona hafa ny tolorana azy tadidy ny rahalahy avy eny ambotra biby zay fa tsy teneniko ny anara ny teniko hoe ino ve ny olona menareo n'le afo teo mbola teo ny rain'le zalahy io sy izy tadidy ny ty video ty satria halefako ty tadidinareo ny tenenako amataranaka andriamana ny tany any ny tenenako dia iny olona iny ve no menareo dia aiza ny anjaranay satria zahay miroky dia averinareo tsy tompony tanàna nyty Tananarivo ty dia nataonareo zay tianareo atao tsy azo atao ny mandrodana an'io fa ataovy hany dia ho azon-javatra indray nareo ho azon-javatra satria fampizarazarana amin'ny fampiadiana ny merina izy nefa samy merinety nareo dia fanimbazimbana fanotelo ny fanonefatra ny saiko fanobiriny rova fa zavatra fa mitsatika eo dia arodana solution tsotra avelao eo dia selena dia tsy azo idiran'izaniza dia vako mipetraka mandrakizay fa misy mikitika an'io zay moa tsy manana fahefana eny fa masombava dia ho azon-javatra zay mikitika an'io zay ny hafatra avy ety amiko satria za tsy matory andro Ramanalina dia misy miteny misy zavatra miteny amiko miteneny ianao finao isan'ny tompony ty Tananarivo ty ny razambenao ny andriamanany tany sy ny andriamasina valona sy ny andriandranandro dia miteny koa ny sasany inona koa idirany am'izay razako tany razako misy hasiny ny rova na tsy Manjakamiadana ntsony fa rovan'ny Madagasikara ka misaitsaina isika fa za tsy ho lava resaka lasa lavabe dia tsy tafiditra any amin'ny sofina tsy heno le izy fa zay azandramandramana arodany eo satria zavatra fampetraka eo ahidy io tsy azo idiran'izanizy atao salamy tany fady dia rehefa misy vazahanao vizitiny alavitra fotsiny manao ny tantara hoe zao ry ny antonyrika dia mitomboa hasina daholo sika tazomo ny hasiny tany tazomo ny hasiny razana tazomo ny hasiny le toerana rova io taon'ny razambentsika nipetraka ka zay makasitraka tompolahy makatelina tompovavy tsy maintsy avena amin'ny laony ny rovana Tananarivo onambara ny fikambanana maro samihafa izay nangataka ny fandravana ny Colisée anaty rova
ary tsy miandry ny volam-panjakana izy ireo fa ny malagasy matsapa-tena no anao izany. Misaotra an'Andriamanitra lehibe fa dia nahazo rariny teny amin'ny fitsarana zany ny izahay mpitory tamin'ny fangatahana zany ny loha teboka telo dia ny fandravana ny Colisée, ny famerenana ny anaran'ity toeran'ity Rovana Antananarivo ary ny fanesorana ny zavatra izay mipetraka tamin'ity fotoa nefa tsy misy ifandraisany amin'ny tantaran'ity rovo ity. Izay aloha raha nitory zay dia ny analan'ny Colisée no zay hoe fandrodanana ny Colisée no nangatahanay, dia raha ny rano sinitsiny zany dia ny toriana no izay fanjakana malagasy no miantsoroka ny lany amin'izany fandrodanana izany. Nefa dia izay dia tsy mieritreritira hoe hiandry ny fanjakana malagasy fa dia itsika malagasy izay volona miariny maha malagasy atsika no entanina ijoro hiaraka andravan'io isika mba ho tantarena amin'ny taranaka mifandimby fa itsika rehetra zao no niara nandrava izany kolotsaina vahiny izay no terena napetraka tamintsika izany. Fa ty antoka lehibe ho an'ny Madagasikara ny nanorenana ity Colisée ity anaty rova ho nambarana ireo fikambanana izay nitaky ny fandravana azy. Ka zava-dehibe ho azy ireo ny amerenana ny asiny ho toy ny teo aloha ary azo antoka fa ho tafiditra ao anatin'ireo patrimoine de l'humanité ny Rovana Antananarivo rehefa tavaverina amin'ny laoniny. Ary tianay marihana fa ty antoka ho an'ny firenena malagasy ny fisian'io Colisée io raha nilefiny ara-bola, satria no ny fisian'io Colisée io dia tsy afaka natao ho isan'ny patrimoine mondial de l'humanité ity rovo ity. Nefa nifantatsika tsara fa izany patrimoine mondial de l'humanité zany dia isany atao hoe afaka ampidi-bola lehibe na ho an'ity rovo ity na ho an'ny Madagasikara. Ka ankehitriny zany raha rava io Colisée io dia azo eritreretina indray zany ny verenana ny zany Rovana Antananarivo zany ho patrimoine mondial de l'humanité zany dia miantso ny vahoaka malagasy rehetra mba hifanometanana satria ny mpitory dia itsika vahoaka malagasy dia nahitana an'ireo mpiaro ny vakoka, nahitana an'ireo taranaka andriana, nahitana olon-tsotra. Nisy moa ny fidinany fotona ataon'ireo fikambanana maro samihafa izay niara-nitaky ny fandravana ny Colisée etsy anaty rova.